Tsy any amin'izay district Anantsalova izay ihany moa no isehona tsy fandripalemana indrindra ao anatin'ny trangana Alatromby sy ny Asanjiolahy fa dia mahazo vahana ihany koa zany any amin'ny tanàna Ampani Andrefana Andry nitondra fanazavana mahakasika ny fisiana kolokolo sy fanaparam-pahefana taona tompon'andraikitra ambony any Ampani Andrefana ny filoha lefitra ny anteny merapirenena ao Toliara ao Andriamatoa Elson Brisson raha ny fanazavana izay noentiny moa no nahafantarana fa misy ny manam-pahefana any toerana tafiditra ao anatina raharaha fangalarana omby. Nisy ombya izay nalaina ankeliny miisa 7 tao ejeda ao Kazuta ny marimarina tokoa nalaina miantso zay hoe gendre ny procureur de la République ny Ampani sy ny sergent chef ary tsy vita nanakankeliny ireo omby ihany satria ireo omby ireo nalaina tao anatin'ny ala mikriotra de nisy vehivavy enina taona io vehivavy io dia ny violevany ireo olona anankiroa izay voalazana anarana Itsambony izany rehetrarehetra zany tompoko ny habibina izay nataony miaramila atsika izay efa fantany commandant de région militaire RM5 izany toe-davatra izany ary ity efa fantasin'ny procureur de la République ny Ampani ihany koa tsara ny maramarika etona fa dia efa vita kabalo fotsy izy io resaka extorsion de bovidé io koa manainga lehibe ny district ihany koa zahay satria mba handrainy andraiky mikasika ny fantatrahana ilay dina ny extorsion de bovidé io zahay ato amin'ny solombavam-bahoaka nanao le fohiezaka hoe tokony hatao ny famindrana ireo mpiasa-pandrakana ambony ohatra am'izany commandant de brigade tokony tsy ohatra ny 3 taona ohatra am'izany procureur de la République ny DAA ny CAA ny délégué d'arrondissement ny chef d'arrondissement koa manao zany zavatra zany dia miantso ny sy miangavy anireo tompon'andraikitra mikasika zavatra zany handray ny andraikiny ary mangataka ny fanalana tsy misy fepetra ity procureur de la République ny Ampani efa nitarahinay ombeny zany efa tsy taona lasa fa raha mbola io ihany no la procureur any aminay dia ritsa ny omby mitohy ihany halatsomby ko dia tompon'andraikitra izany mitazona io procureur